amin'ny fo feny fakasitrahany sy amin'ny fo feny fitiavana no iarabana antsika mianakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity inona hitateraka ary nivavaka ataonay dia hoe hotahina indray ianao a amin'ity fotoana izay afahantsika miaraka ity naiza naiza misy anao izay manaraka n'ity fandarana ity na eto Paris eto no misy anao a na ty ambanivohitry Paris aty a na ty Amerika na ty Afrika na ny Moyen-Orient ny amin'ny faritra Koetsy ny maro samihafa ny tany arabo any misy anao dia zao a aoka hotahina ianao a amin'ny alalan'izao ahafahanao mifandray amintsika zao ninona moa ahafahanao mifandray na amin'ny alalan'ny internet na réseaux sociaux dia aoka hotahina ianao a ndray zavatra indray ianao a tsy mifanalavitsika fa ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho ray ihany ao amin'ny tompo miarabora pasteur ya miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a araky ny efa nambara teto moa tamin'ny lesona teo aloha dia azonao atao foana ny manaraka ny Amitié TV ao amin'ny Amitié 3W amitétv.tv mivantana daholo ny fandarana amin'io andro amanalina no azonao anarahana an'izany tsy adinoina ny miarabantsika ty amin'ny fatriny ranomasimbe indiana toy ny eto Maurice sy ny eto Seychelles indrindra eto La Réunion ihany koa zany misy amintsika malagasy be dehibe eto Comore mandre an'ity fandarana ty ty Anosy Belleville eto Sainte Marie dia manaraka an'izao fandarana zao dia tononona ho atsika ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny malagasy rehetra naiza ianao manerana an'izao tontolo zao mba mila ravinahitra any amin'ireny firenena vahiny maro isan-karazany reny dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny tanjona izay mba irinao ianao kanefa dia aza donona ihany koa ny mivavaka ho an'ny firenena malagasy any amin'izay toerana misy atsika any rehetrarehetra any izany dia mivavaka avetranytsika angataka ny fitarian'ny fanahy masina dawary tompoko raha eo dia zava-dehibe ho anay ary faly izay mianatra ny teninao amin'ny fotoana izay inaranay ny teninao dia miresaka amin'Andriamanitra izay miaino an'Andriamanitra izay mandray fampianarana sy mandray fitariana avy amin'Andriamanitra izay ianao le mpanjaka ny mpanjaka ianao le velona mandrakizay ianao le avondrindra efa maty ianao nefa velona mandrakizay tompo mangataka ny fitarian'ny fanahy masina izay tay manoka zao fotoana fanay mianatra mandinika soratra masina izao satria dia hery lehibe ho anay tokoa mianatra ny teninao hery lehibe ho anay ny makatozy alazay ny teninao ka dia sokafo indray ny fatakarana sokafo ny fonay sainay mba hahafanay mandray izany teninao zany aoka hotahina ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen amen lasika pasteur tapany faharoa nomere toko fasivy andimy fatimy folo ka hatramin'ny andimy ny fatelo amby roapolo lohateny dia nivaky toy izao manao hoe ny amin'ny rahona zay nitarian'i Jehova ny zanak'Israely ary tamin'ny andro zay nananganana ny tabernakely ny rahona dia nanarona ny tabernakely dia ny tranolayny vavolombelona ary no ny ariva dia niseho teo ambonin'ny tabernakely tahaka ny afo izy mandra-paraina ny andro dia toy izany mandrakariva izy ny rahona nanarona azy nefa niseho tahaka ny afo izy no ny alina ny fafita amby folo ary rehefa niakatra niala tamin'ny tranolay ny rahona dia niainga ny zanak'Israely ka teo amin'izay nijanona ny rahona no nitobiny araky ny didin'i Jehova no niaingany zanak'Israely ary araky ny didin'i Jehova koa no nitobiny tamin'ny andro rehetra izay nijanona ny rahona teo ambonin'ny tabernakely no nitobiny ary na dia nijanona ela teo ambonin'ny tabernakely aza ny rahona dia nitandrina izay nasain'i Jehova no tandremana ihany ny zanak'Israely ka tsy niainga fa indraindray kosa dia andro vitsy ihany no nijanona ny rahona teo ambonin'ny tabernakely araky ny didin'i Jehova ihany no tobiny ary araky ny didin'i Jehova no niaingany ary indraindray kosa dia nijanona hatramin'ny ariva ka hatramin'ny maraina ihany ny rahona ary raha niakatra izy no ny maraina dia niainga ny zanak'Israely koa na andro na alina no ny akaran'ny rahona dia niainga izy ary na indroa andro na ray volana na ela aza no janona ny rahona teo ambonin'ny tabernakely dia mbola nitoby ihany ny zanak'Israely fa tsy niainga fa raha niakatra kosa ny rahona dia niainga izy araka ny didin'i Jehova no nitobiny ary araka ny didin'i Jehova no niaingany nitandrina izay nasain'i Jehova no tandremana izy araka ny tenin'i Jehova sy nampitondrainy any Mosesy pasteur
Ya misaotran'ny pasteur Alvarez atrantsika ny amin'izay vaky teny a mahafinaritra izay nianatrantsika tany amin'ny exodosy 5:20 izay pasteur a ny amin'ny fananganana ny taberna kely fananganana ny tranolay fionana mitovy ihany koa moa zany amin'ilay fananganana ny tempoly izay mbola resantsika rehefa mianatra amin'ny tantaran'ny Solomona atsika sy any amin'ny tantaran'ny David Anoany izany efa nianatra ny koa tsika momba ny fitokanana an'izy io fa anisan'ny tena mahaliana be le vaky teny teo dia ny hoe ary tamin'ny andro izay nananganana ny taberna kely dia ny rahona dia nanarona ny taberna kely dia ny tranolay an'ny vavolombelona ary noho ny ariva dia niseho teo ambonin'ny taberna kely tahaka ny afo izy mandra-pamaraina ny andro dia ito zany mandrakariva izy ny rahona ny nanarona azy nefa niseho tahaka ny afo izy no ny alina zany hoe rehefa vita tsara zany io taberna kely io a dia ny tranolay ny vavolombelona dia tranolay ny vavolombelona moa efa nambara teo zany hoe ao misy zavatra maromaro fa tena nisongadina eto dia le hoe le dity folo lay vato fisaky ny fanekena tamin'izany vanim-potoana izany io a dia manambara nylay andalatsoratra masina mba vakitsika kely ane pasteur Alvarez ato amin'ny bokin'ny Hébreu toko 10 izy eny a dia vakitsika ny Hébreu toko 10 a dia zao nivaky ny teny a eo amin'ny andininy 5:12 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy a manao hoe ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika fa rehefa nolazainy hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany androany hoy Jehova ataoko ampony lalako sady soratako ao an-tsainy dia ho koa izy ny fahotany sy ny eliny tsy ho tsarovako intsony ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony dia ato amin'ny toko 9 Hébreu toko 9 mitovitovy ihany le vaky teny fa tsy maninona avyantsika vakina ny andiny 9 fa nanome tsy ny olona izy ka nanao hoe indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak' Joda nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka tany amin'ny tany Egypta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary zao kosa dia tsy nitandrina azy hoy Jehova fa izao fanekeko ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany hoy Jehova dia ataoko an-tsainy lalako sady soratako ampony ary zao andriamaniny ary izy olo zay ina moa le zavatra tiako tratrarina eto pasteur tamin'izany vanim-potoana zany a dia naseho tahaka an'izao le vato fisaky ny fanekena mizara roa izy io 4 amin'ny ilany a dia 9 amin'ny ilany fa aty amin'ny andron'ny fahasoavana zay enantsika zany a dia tsy hoe rava le didy fa ny marina Andriamanitra mihitsy ozy ny ten'Andriamanitra hoe manao fanekena vaovao dia ho soratako ato am-poly ato an-tsainy Andriamanitra zany manoratra an'izy jereo tsara ny zavatra mahagaga rehefa mibebaka ny olona anankiray ka nandray an' Jesosy Kristy tompo tonga tranon'Andriamanitra trano fanahy tonga tempolon'Andriamanitra tsika zany tonga tahaka ny taberna kelyn'Andriamanitra tsika dia izao zay le mahatonga le hoe lasa tsy mahay mangalatra tsony satria vao voasoratra ato anaty lay teny lasa tsy mahay mangalabadin'olona tsony lasa tsy mekohoka amin'ny sary vokana na sarina sampy tsony lasa tsy mahay mandainga lasa tsy mahay mangalatra tsy mitsirritra Jesosy Kristy tompo dia mampianatra manao hoe efa re tamin'ny taolo manao azy mijangajanga fa izaho kosa ho Jesosy a dia miteny aminareo fa raha misy lehilahy mijery vehivavy fotsiny ka mila azy na maniry azy dia efa mijangajanga sady tao am-pony dia eritreretinao any hoe ataonao ahoana ny tsy hijery vehivavy isan'andro na tsy hijery lehilahy ranabavy dia izao raha tsy voasoratra ao anatinao le tenin'Andriamanitra raha tsy velona ao anatinao Jesosy dia mifeny fitsiritana sy feny fahotana zany tsika isan'andro dia zany mahatonga an'le hoe eto amin'ity andalatsoratra masina ity rehefa ara-dalàna tsara mihitsy tao amin'ny taberna kely lay didy dia nanarona teo ambony amin'izay le rahona inona moa le rahona amin'ny atoandro izy a dia le iny le hoe rano rahona ary amin'ny alina izy dia andry afo iny dia manambarany amin'ny fanahy masina zany hoe rehefa ao tsara zany ny fahamasinan'le mpanompon'Andriamanitra pasteur
rehefa ao tsara le connexion-ny olona amin'andriamanitra tsara fifandraisana amin'andriamanitra ny olona anankiray dia manomboka midina io androraoana io, manomboka midina io fanay masina io, manomboka midina lay andry afo. Tsika moa ao anatin'ny folo alahady a dia miresaka momba n'ity hoe séminaire tontolo ny fanay masina ity pasteur isaky ny alahady amin'ny folo ka hatramin'ny ray ora tolakandro eo izy io. Iresahana manokana makasika ny andry afo sy andro raoana io, iresahana makasika ny batisany fanamasina sy ny afo, iresakitsika momba ny amin'ny teny tsy fantatra, iresakitsika momba ny atao hoe supernaturel na ny tontolo ny tsy takatra ny saina, iresakitsika ny amin'ny fanomezam-pahasoavana 12 ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12 fanomezam-pahasoavana 7, iresakitsika makasika ny voromahery, ho resahantsika ny tontolo ny fahagagana amin'ny ho resaka fitombavaka isaky ny alahady amin'ny folo ka hatramin'ny ray ora tolakandro io zay mifanandrifindrindra moa zany am'tilo hebritsika toty izy ty pasteur dia alefako kely zay fanentanana zay satria fotoana mandalo ihany ko zany satria mandritra ny folo alahady efa 7 alahady sy satria efa tapitra ny andininy voalohany izany. De inona ny mahatonga an'le fanan'andriamanitra zany na le andry afo na le andro raona zay sara seho an'izy tena midina de araka ny efan'olona zay tao hoe tsara le fifandraisana tanin'andriamanitra, tsara le fanolora-tena, ny eken'andriamanitra mihitsy ty taberina kely ny vavolombelona ty, ny eken'andriamanitra mety be dehibe ny taberina kely ny vavolombelona misy olona nanangana tany hoany fa tsy ny eken'andriamanitra, fa ity ihany no ny eken'andriamanitra ary teo amin'ny zavatra zay ny eken'andriamanitra dia nanatrika teo io andry ahona sy andry afoa pasteur Alvarez. Inona moa ny asan'izy io? Ny asan'izy io dia ozy izy eo amin'ny 9:20 ary rehefa niakatra ny ala tamin'ny trano lay ny rahoana dia niainga ny zanak'Israely ka teo amin'izay nijanonany rahoana no nitobiny araka ny didin'i Jehova no niaingany zanak'Israely ary araka ny didin'i Jehova koa no nitobiny tamin'ny andro rehetra zay nijanonany rahoana teo ambonin'ny taberna kely no nitobiny. Hitan'ny pasteur tsara ny mpanompon'andriamanitra anankiray tena manan-kiotarian'ny fanahy masina, manan-kiotarian'andriamanitra dia azo antoko pasteur fa tsy ho raraka ary tsy ho very mandeha zany mihitsy, tsy ho diso lalany zany mihitsy ny mpanompon'andriamanitra anankiray miaraka amin'ny fanahy masina, miaraka amin'ny fahafenony ny fanahy masina. Ary zany mahatonga ny Mosesy tena tsy diso amin'ny fanapaha-kevitra mihitsy Mosesy satria Mosesy tsy de niainy loatra ny feon'ireo olona zay mpanakiana azy, be dehibe ny olona nanohitra Mosesy ane be dehibe ho resantsika ao amin'ny bokin'ny Nomery ho ambadika kely eo fa nisy olona 500 lahy zay nanohitra ny Mosesy fa tsy niainy ny tabataban'ireny izy fa ny feon'Andriamanitra irery ihany no noenony. Ary zany mahatonga tsy diso izy tamin'ny fanapaha-kevitra fa nety zay nataony ary nomban'Andriamanitra izy tamin'ny fahagagana maro, be dehibe ny fahagagana zay nataony Mosesy satria niainy ny feon'Andriamanitra i Mosesy ary tsy niainga mihitsy izy raha tsy niainga io andro rahoana io. De raha vao mijanona io andro rahoana io ma io andro afo de mijanona ihany ko izy de eo ihany ko izy no mitoby. Zany hoe nataony fiarovana mihitsy zany le andro rahoana ny anandry afo pasteur Alvarez. Takan'izany misy mpanompon'Andriamanitra be dehibe ny za miteny aminao pasteur fa tokony aomby, tena tokony aomby ao anatin'ny hafanam-po, ao anatin'ny firetam-po fa tsy miainy ny feo an'ny fanahy masina, tsy miainy ny feo an'ny fanahy masina fa tia mandeha lohan'Andriamanitra anitra midofotra daholo zay rehetrarehetra tao, na fitadiavam-bola io, na asa fanomponao anatin'ny fiangonana io, na eo amin'ny setra ny fitoriana ny filazantsara io, be dehibe ny tokony aomby fa tratran'le tsy fombiazana satria ny antony entan'le hafanam-po, ny feo an'ny fieritreretana no mibaiko azy fa tsy ny feo an'Andriamanitra no ekeny de lasa mananao foana. Ndaray tsika mpanompon'Andriamanitra malagasy dia tia bakatahaka fotsiny ny vahiny avany velany hoe nanao an'izao révérend ranona avany velany nanao an'izao ny prophète ranona tary à Nigeria, nanao an'izao ny évangéliste anankiray tary Amerika de makatahaka be fahatany nefa ireny olon'ireny milona ao anaty vavaka sy fivadikanina, milona ao anatin'ny batisan'ny fanahy masina, miainy ny feo an'Andriamanitra. De rehefa miainy ny feo an'Andriamanitra za miteny aminao fa ny azy mety ny ataony misy zavatra ohatran'izao pasteur misy vanim-potoany reny ohatra hoe ao ampitan-dranomasina zao manao délivrance le mpanompon'Andriamanitra de rehefa manao délivrance izy aevanevana ohatran'izao fotsiny ny tanany de miala io devoly io fa raha ino no alainao tahaka ary za nahita an'io mihitsy pasteur
sy mpanompon'andriamanitra anankiray ndre mandeha ny fietsiny de nakatahaka na profety anankiray ao Nigeria ao ny poziny ny momba azy ny fomba fiteniny sy ny fanaovany alelosia amen de io mpanompon'andriamanitra io na vela mihitsy io mpanompon'andriamanitra io na vela mihitsy fa saingy zao nefa napalahelo le mpanompon'andriamanitra ny velany ny fifaraisany amin'ny tompo goavana be de nefa ty rahalaty indray a varena milalao telefona hitanao izany eny an-dalana de milalao telefona de manao Facebook de milalao telefona de ny ahitanao anazy de io telefona mikiky telefona manao ohatran'izao io de mba avy mba migesta ohatran'le ana fa ny fialahan'le demoniaka ny tamainy tsy vidina ry zao nytenyle devoly manao hoe miala ianao fa tsisy nenina ao anatinao maina ianao tsisy nenina tsisy solika ao anatinao fa ifiterako anao tsy lasa ianao miala de iny nitsatsaika moramora fotsiny ka eo no ampitandremanantsika hoe aza de makatahaka be fahatany tsara no alay tahaka fa tsy ny ratsy inona le zavatra tsara le fanolorantenan'le olona alaina fa azany posina de hitanao fa andray le fahasoavany ianao andray le fahasoavany ianao ka i Mosesy pastera i Mosesy a niarany anga tamin'Andriamanitra niarany anga tamin'ny fanamasina ary lazako amina iza ny olona sahanohitra ny Mosesy zany Mosesy ane tsy azo vonoana teto ambony tany jereo tara fa na ny fahafatesana zany tsy nentina mona Mosesy ny fahafatesana tsy nentina mona Mosesy fa Andriamanitra no baiko azo manay andany anao miakatra amin'ny tenimbôly pisika de ao mahitsy anaovana anao fa ny fahafatesana io fahafatesana io tsy nanaky nikitikitika any Mosesy mihitsy nola inona nola herin'ny fanay masina tao anatiny sy le fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny nola osotra mahery vaika tao anatiny Mosesy nola hery surnaturel tao anatiny dia tsy takatry ny saina ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra azy pasteur Alvarez ka fampatsiahivana ihany zany rehetrarehetra zany a ho atsika rehetrarehetra hoe zay moa no mahatonga amin'ny bokon'ny Romanina miteny manao hoe fa zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra pasteur ny zavatra reverenao koa tamin'le tenin'Andriamanitra tamin'ny numéro toko fasivy tato pasteur de zao ndray no zavatra nitranga teto ny amin'ny andry afo sy ny andrahoana zany hoe rehefa zao volaza ny tenin'Andriamanitra vakitsika aloha tamin'ny exodus toko fahatelo amby telopolo pasteur zao vaky ny tenin'Andriamanitra tamin'ny exodus toko fahatelo amby telopolo andininy fahavatra amby folo de zao mivaky ny teny Jehovah Andriamanitra zany no miresaka amin'ny Mosesy de zao ny tenin'i Jehovah ny fahavatra amby folo exodus fahatelo amby telopolo hoe de hoy izy ny tavako no andeha de anome anao ty tsara anao fa hoy Mosesy taminy raha tsy andeha tavanao de aza mitondra anay hiakatra hiala ty fa inona nefa no ahafantarana fa nahita fitrito masinao zao sy ny olonao moa tsy ny andehananao miaraka aminay va de ho voavaka amin'ny firenena rehetra amin'ny tany zay de zao sy ny olonao ity andrahoana sy andry afo ty pasteur dia maty ahita maso tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany a fa nitavan'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy a no mitantana ny zanak'Israely ary zao ny fomba fisehoan'io andrahoana sy andry afo io zany pasteur le fotoana zany de Andriamanitra mametra ny fotoana hoe roa andro nareo mijanona na ndray andro nareo mijanona na elaela ray volana nareo mijanona amin'ny toerana anankiray de hoe iaingy am'izay sika Andriamanitra no mamea zay toromarika zay amin'ny alalan'ny andry afo sy ny andrahoana tazany zanak'Israely loatra zany ny andry afo satria zanak'Israely a de mipetraka manodidina ny tabernakely misy filarany zany io pasteur hoe ny avy any atsinanana taranaka Joda ny avy any andrefana ohatr'zao ny avy any atsimo ny avy le point anakefatra zay côté anakefatra misy an'le tabernakely zany a ny ilany anakefatra dia milahatra manodidina an'iny zanak'Israely mitoby a ary ny levita no mitoby manodidina tonga de manodidina feno zany levita de hita ny zanak'Israely rehetra le andrahoana na andry afo mitsangana avo be manoloana le tranony tabernakely de amin'ny fotoana zany manomana ny Andriamanitra hoe iaingitsika de ohatra miaingy miakatra ambony zay izy io pasteur de miomana zany zanak'Israely aorony entana fa iaingitsika de mikisaka moramora ny andrahoana na ny andry afo de manaraka an'izay zanak'Israely de taza zanak'Israely tsara mihitsy hoe vily miakavy zany a vily miakavanana izany a iny fa somary ohatrany nidina le andry afo de hoe itobo indray zany tsika de zay a no repère ny zanak'Israely a zay no famantarana zanak'Israely am'izao andro zao moa pasteur dia amin'ny andro zao teknôlôjia zao dia azo lazaina hoe efa lasa lavitra ny teknôlôjia na iza aleanao eto ambony tany pasteur dia azo fatarina hoe any ampovoan'ny ranomasina any ianao am'izao fotoana zao na hoe anatin'ny ranomasina any ianao am'izao fotoana zao a na hoe any amin'ny tendrombohitry bongo lava any no misy anao a
am'izao minitra seconde zao amin'ny alalan'ny teknôlôjia am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny atao hoe GPS pasteur na misy tômobily anankiray mandeha fiara anankiray mandeha eto Antananarivo ndrasantsika na ny amin'ny ville zay misy anao any ohatra any France anao Paris zany ianao de ao Paris de azo fantarina hoe tam'izao oro zao a de tariananina nisy an'ity fiara ty reto Antananarivo ndrasana hoe tamin'ny ora tamin'ny 12 latsaka fefany a tany Analakely ty tômôbily ty tamin'ny rora efa tonga tany taosy ty tômôbily ty nefa le tompon'le tômôbile tsy niaraka tamin'le tômôbile fa niatrano fotsiny fa amin'ny alalan'le atao hoe GPS pasteur io GPS io zany no amatarana ny toerana misy an'le olona anankiray na le fiara anankiray ohatra misy olona anankiray mitondra téléphone pasteur ka naiza liany de amin'ny alalan'io GPS io a no ahitana azy hoe ary ny toerana misy anazy rehefa localisenao rehefa hojerevanao zany toerana misy an'le olona anankiray de amin'ny alalan'le GPS ao anatin'le téléphone no ahitanao anazy ny référa-panahy ihany ko pasteur de azo repérena amin'ny alalan'ny ara-panahy zay amin'ny alalan'ny fanahy masina ny toerana misy anao ary tamin'ity andro testamenta taloha sy zay vakitsika ty de ny andro afo sy ny andro rahona ny GPS n'Andriamanitra hoe ary iny misy ny zanak'Israely am'izao fotoana zao a zany efa nisy taloha be zany ty GPS ty a Andriamanitra le ary zay mahatonga ny anaran'Andriamanitra hoe le taloha saketriny ary ho avy efa hitan'Andriamanitra taloha mihitsy le GPS zany a ary nanany ihany ny copie zay teknôlôjia n'Andriamanitra zay fotsiny moa zany ny zanak'olombelona am'izao fotoana zao hoe ny GPS de ilaina mba hitana ny repéranao ary araka ny teninao teo tokoa pasteur de hoe ny fanahy masina am'izao fotoana zao no GPS ny toerana misy ny ara-panahinao am'izao fotoana zao hoe aiza hoaiza ny ara-panahinao tena mbola manaraka ny Jesosy ve enao tena mbola ho tsara ve enao de amin'ny alalan'ny fatrany fanahy masina ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatinao no hitarian'Andriamanitra anao hoe ary misy anazy am'izao fotoana zao tsy hita tablo tsony ranona satria tsy aotsony fanahy masina tsy aotsony le GPS n'Andriamanitra ka Andriamanitra dia tsy tara amin'ny zavatra rehetra pasteur ny zavatra tena mety amintsika de zao ihany pasteur hoe aiza hoaiza amin'ny toerana nametran'Andriamanitra ny toerana misy anao am'izao fotoana zao mbola ao amin'le fitarian'ny tompo venao am'izao fotoana zao raha tonga ny fanahy masina de izy mitariantsika marina rehetra mbola anatin'ny fitarian'ny fanahy masina venao am'izao fotoana zao miaraka aminao ve ny fanahy masina am'izao fotoana zao mbola ao anatin'le kajikajin'Andriamanitra ao anatin'ny GPS n'Andriamanitra ve misy anao am'izao fotoana zao sao de fanangatsitsika sao de varimbarina sao de nitain'Andriamanitra de tsy hitatsony sao de nahita villa maitso tany nondron'Andriamanitra de tsy tazana tsony aiza hoaiza ny toerana misy anao zao fa Andriamanitra de mahita ny toerana misy anao raha tena mbola ao tsara ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina hoe toerana misy an'ity zanako ty a mbola mirehitra tsara mbola mankatoy ten'Andriamanitra mba le mbola mahery mivavaka le mbola araka ny tenin'ny pasteur teo hoe be deabe ny olona nanaraka nanentsika nyzany mosesy zany hoe à gauche à droite fa ny mosesy de zavatra tokana ihany ny ao an-tsaina de hoe aiza ny andry afo sy ny andry rahona inona ny tenin'Andriamanitra zay ihany ny mosesy pasteur rehefa eo andry rahona sy andry afo misy mifanatrehan'ny tompo de zao mila mifatoka amin'Andriamanitra ianao zanak'Israely zany pasteur de tsy maintsy isan'andro zany tsy maintsy nijery manara-maso foana rehefa ny andrahona io mbola io ny andrahona de afaka mbola mitondra raha io ny andrahona fa niakatra dika zay miomana daholo mifatoka mandrakariva tamin'ny andrahona sy andry afo sy ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izay fotoana zay ary am'izao fotoana zao raha manontany an'Andriamanitra hoe ina ny fatohan'ny saiko am'izao fotoana zao ina ny fatohan'ny saiko ny problemako ve ny ady atrehako ve ny fahombiazany hafa ve no mahavarinana fialonana sy ny fialonana ny fijerevany hafa sy ny fanakianana ny hafa ve sa ina mahavarinana am'izao fotoana zao fa mila ozy ny tenin'Andriamanitra mijery an' Jesosy tompo a tompony finoantsika sy mpanefa azy hoe mila mibanjana amin'Andriamanitra mandrakariva mila men'ny fanahy masina mandrakariva mba ahafahantsika manaraka an'Andriamanitra pasteur ia marina be zay fanazavana izay iverenako kely lay amin'ny andininy valambe folo de ozy izy hoe araka ny didin'ny Jehova no niengan'ny zanak'Israely ary araka ny didin'ny Jehova koa no nitobiny tamin'ny andro rehetra zay nijanonany rahona teo ambonin'ny taberna kely no nitobiny hitanao zany hoe didin'Andriamanitra mihitsy le hoe aza miainga aloha didim-pitiavana le izy satria amin'ny fotoana zany ianao miainga aloha lay andro rahona
de tsisy andriamanitra miaraka aminao fa ianao rery mandeha ny alohabe any fa amin'ny fotoana indray nefa ianao mety kamokamonga ny androraona efa lafa ny lasana ny andriafo de taraikeo ianao fa miara-miaingy amin'io androraona ny andriafo ny zanak'Israely raha tiany ny andresin'ny fahavalony, raha tiany ny ahita ranomasina mena misokatra, ary raha tiany ny ahita fahagagana tsy takatra ny saina. Zay le trangan-javatra aseho teto pasteur. Inona ihany koa moa zany ny zavatra tena aseho an'izay resaka izay de tahaka an'izao izy io ry havana malalo amin'ny tompo misy vanim-potoantsika rehefa mandalo toe-javatra sarotra be ny fiainantsika de ohatrany tsy mandry an'Andriamanitra tsony fa teny manao hoe andao ranga hitady vahaolana hafa andao hitady vahaolana hafa fa tena ohatrany ay zany Andriamanitra de mandeha anao mitady vahaolana any am'izay andehananao hitady vahaolana any. Misy moa mampalahelo lasa miverina manompo sampy, misy miverina manao risy kolokolona corruption, misy manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra be dia be de midofotra le zavatra atao rehefa avy eo. Fa eto zany misy fotoana ny ray andro monja de miainga ny andro raoraoana ny anaty afo. Misy fotoana izy io ro volana na ray volana de tsy maintsy miandry an'izay ianao zany tsy afaka hitondram-bavaka mihitsy manao hoe aroatra ny tarany ianao zany Andriamanitra vao miaingy fa Andriamanitra zany pasteur tsy misy fahatarana zany, ary Andriamanitra zany tsy hoe lasa alobe loatra izy ka tsy hoaraka ao fa raha miara-miaingy aminy ianao de tena tomombana ary mahomby ny zavatra rehetrarehetra atao. Za de misaotra an'Andriamanitra ho an'reto zanaka rehetrarehetra zay nanala baccalauréat eo raha afaka ianao afa-panadinana de misaora an'Andriamanitra fa zay mihitsy sitrapon'Andriamanitra. Raha toy ianao nanana fahalalana nanam-pahaizana tena meilleur élève mihitsy ianao tany am-pianarana nefa tsy afaka dia mbola misaora an'Andriamanitra ihany fa miteny fikasan'Andriamanitra pasteur tsy mety foana io na afaka ianao na tsy afaka mitenin'Andriamanitra ho anao de olohany ianao fa tsy rambony, ambony ianao fa tsy ho ambany, ho mpampisambotra ianao fa tsy ho mpisambotra, ary tsy maintsy ho tafity ianao. Tsy mahafoana ny tenin'Andriamanitra zany ny résultat zay nitranga teto amin'izao tontolo zao. Tsy mahafoana ny tenin'Andriamanitra ny aminao, ny teny fikasan'Andriamanitra ny aminao ny mety tsy fahombiazanao taminao maly sy ny fahombiazanao androany. Ka zany de entiko ampahirezana an'ireo zanaka zay vitsivitsy any no afaka baccalauréat de indraindray no mikivikivy fa za tsy teny hoe amin'ny herintaona indray manarina fa mpanompon'Andriamanitra ianao de ho hitanao fa tsara foana ny résultat-nao eo anatrehan'ny tompo. Fa zao fotsiny le izy ataovy azo antoka tahaka ny Mosesy teto, ataovy azo antoka hoe miara-miaingy amin'Andriamanitra am'izay ny fiainanao manomboka eto, miara-miaingy amin'Andriamanitra. Io pasteur na averiko indray mandeha ho za hoe na itsika pasteur mpitondra fiangonana de teny école biblique angezabe ho antsika zany hoe manao hetsika ohatra évangélisation lehibe anankiray miara-miaingy amiko ve Andriamanitra sa réaction fotsiny le izy, tsy mba vision apetraka-Andriamanitra le izy fa manao ny olona de taitaitra eo de hoe izy rery ny tsy mbanao de manao koa de avy eo tsisy fomba an'Andriamanitra le izy. Fa ny zavatra ataonao zany raha manao zavatra anankiray ho an'Andriamanitra ianao de mandehana eo ambany fitarihan'ny fanamasina. Ohatran'izany na io le resaka mitady vola io ho an'ny olona anankiray zay ataoko hoe manao fandrarana ara-toe-karena ianao na fananganana orinasa na zavatra tsy haiko hoe inona ny zavatra ho atsanganao, raha ny fanahy masina no mitarika anao, raha ny fanahy masina no mitondra anao de ahomby ianao tahaka ny fomba an'Andriamanitra Mosesy eto amin'ity andalatsoratra masiny ty. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha Andriamanitra ozy ny momba atsika toy izy koa le pasteur izy anao tohatra atsika, izy anao tohatra atsika, raha Andriamanitra ny momba atsika izy anao tohatra atsika. Ary Mosesy teto tsy miady rery zany Mosesy, zay foana maly izy. Hitanao tsara le fipetraky ty raharaha ty pasteur ny mpanompon'Andriamanitra mahery ary mandresy foana isan'andro san'andro de tsy manao raisiray amin'ny Satana fa manao rosiray raha ianao no manao raisiray amin'ny Satana lavo ianao. Davida le tsy nanao raisiray tamin'ny Goliaty zany, tonga de matin'ny Goliaty ianao ko Goliaty olona mpiady mahery ozy na isôly mpanjaka raha nyteny hoe mpiady mahery izy ko mpiady atr'izay ny ainana atr'izay ny ainana ary tena ary fomba mihitsy ny azo fitaovam-piadiana sady mpanao kung-fu izy mpanao kung-sol izy mpanao kickboxing mpanao judo mpanao boxe mpanao catch ianao ve arisan'izany champion du monde am'izany Goliaty
raha i davida miady amin'ny fotsiny am'izao maty teo io fa i davida tsy zay mihitsy miaraka tamin'andriamanitra izy ary nanao rosolay tamin'ny goliata izy de moramora kely foana nandraisan'ny goliata tamin'izany fotoana zany de ohatra zay mihitsy teto i mosesy raha nanokatra ny ranomasina mena mosesy miaraka tamin'ny androrahoana sy andriafo izy raha ohatra ka miainga ny androrahoana teto miainga ny andriafo tato de jereo tsara ny zavatra mitrango ao ambadika ty mbola ianartsika ho ary eo andalatoritra masina be lehibe ao ambadika io fa fahagagana tsoroa matany no tranga tao zany hoe ny zava miafo ny fahagagana zany pasteur de tsy amin'ny fahaizako mandateny sy ny fahaizako mitoryteny tsy amin'ny fahaizako hoe za zao tsy ny firafitry ny kravatiko hoe lobaka mainty de nasiko kravaty fotsy ndray mody nataoko an'izany tsy zay fa miaraka amin'ny fomba an'andriamanitra ao miara-miainga amiko ve andriamanitra miara-miainga amiko raha miara-miainga amiko andriamanitra tenina miteny aminao a fa miracle io mon ami misy zavatra ijoroko vavolombelona ty zavatra kely ty zavatra ty a mba ijoroko vavolombelona volana vitsivitsy lasa ny tenanay de mba nanao kely vacances tany amorona masina tany amin'ny toerana anankiray de mpanompon'andriamanitra pasteur maromaro moa de niaraka tamina tomobile maromaro ihany ko le nentina tamin'ny fotoana io de zao zavatra nitranga pasteur rehefa ndeha hoany aloha rehefa ndeha hoany de nisy zaza anankiray a lay niaraka taminao izy voadonany tomobile le sprinter taxi brosy mandeha faran'zay mafy tena faran'zay mafy de le zaza epitara be ka mba nanao récréation kely roa volana arasa teo eo zay resaky zay de ny fo an'io sprinter io fa tonga de lazaiko aminao fa ny olona nahita zany de hoe vita zany ary ny ray tomobile de niteny hoe vita koa zany fa zao tsy vita le izy fa tena nafahan'andriamanitra nosotran'andriamanitra verina normal tsara le toe-batan'le zaza tsisy nanenina mihitsy le zaza zany akory tsy midika hoe tsy tokony hitandrina fa teo ihany tsy fitandremana lesona be lehibe le izy de zavatra nahavariana indray rehefa niverina nody de nisy le tomobile niaraka taminay maty tany akodaoda tany de rehefa maty io tomobile io le tomobile nentina zany nafaty anazy zany de radiateur io le radiateur le tomobile vaky be de tsy nentina ampiasaina tsony le radiateur le tomobile de nahagaga de ty nisy rangaha lehibe avy any tondra bisikileta any amin'ny tany tsy misy radiateur tonga nanatona izy ao amiko izy misy radiateur sao de mba mitovy sao de mba ilainareo de eto aty zany de mitovy tsisy valaka mihitsy nany fotsofoan'ny blao de tena anazy mihitsy nefa i tomobile io tena sarotra mahita radiateur an'io satria tomobile vitsivitsy izy eto Madagasikara vitsy kely ny tomobile mitovy aminy de zao iny le rangaha lehibe avy any rangaha lehibe tatsabe malotoloto kely le rangaha lehibe any amin'ny toerana tsy tokony isy radiateur mihitsy any amin'ny toerana mahavery hevitra ohatrany hoe masandro miposaka avy any andrefany hoe misy ve zany kanefa possible eo anatren'andriamanitra de natsofoka le izy de mitovy tsisy valaka mihitsy ohatra hoe misy pasteur albaresy anankiray de mitovy aminao mihitsy mitovy tsisy valaka zao pozinao zao mihitsy de mitovy le izy de gaga ianao hoe mahagaga andriamanitra rehefa miara-miainga amin'andriamanitra ianao inona ny zavatra tian'andriamanitra atao tam'le izy tian'andriamanitra de hoe tia nongotana mihitsy le radiateur de nataony nompoka aloha de misy rangaha lehibe tsy apozinao any kodaoda any manana an'io tsisy mpividy io de ino apetaka de mipetaka soma tsara inona ny antony izy niara-nainga tamin'ny fanamasina niara-nainga tamin'ny androrahoana aiza no ahitanao an'izany ary io rangaha be koa nainga tamin'ny fanamasina koa rangaha be de io rangaha lehibe io tsy malala eritreritra izy tomobile maty any atsy de voabaiko avy any fotsy ty izy hoe mandehana bisikileta anao fa misy tomobile maty de anontany io reo olon'ireo de zao sy zao de lamina le izy pasteur albaresy ka mahatonga ana miresaka an'izany le resaka fiangan'le androrahoany ty hoe rehefa manao zavatra tompoko miara-miainga amin'andriamanitra foana za tena miteny amintsika ao atsika rehetra mpanangana orinasa ao atsika mpivarotra ao atsika hoe tsy anasa io natongavany fanay masina ny mahafinaritra mantsy am'izao vanim-potoana zao zany pasteur tsy olona ray ihany mandray ny fanahy masina fa ozy jesosy any amin'ny filazantsara jaona toko fahinina amby folo hoe ho avy aniraka amin'ny mpananatra ho eo aminareo aho izy mpananatra fa eo aminareo de izy no hitaridalanareo amin'ny marina rehetra de io le fanahy mitaridalana ao amin'ny marina rehetra io le atao hoe mpananatra mpitaridalana
mpanolotsaina mahagaga zany dikan'izay tena meny tolotsaina ianao amin'ny famoronana asa meny tolotsaina ianao hoe zao atao manandraha mane mivavaka de aoko ianao ilona ao anatin'le tontolon'ny fanamasina tena hoe milona aza manaiky mihitsy raha tsy fen'ny fanay masina de manomboka aboray rehefa vitanao zany le zavatra rehetrarehetra mombamombanao na mpianatra ianao na hanorona tokantrano ianao ka tsy mety mahazo vady na tsy mety mahazo zanaka na mpiasa ianao ka miainao anaty trosa sy fantrana lava tena tsy mahomby amin'ny zavatra ataonao de ao anatin'le tontolon'ny fanay masina ho hitanao tsara zany moa no anymanantsika zany ty fotoana lehibe ty amin'ny alady ho avy zao ndray zany pasteur am'ty alady ty miainantsika ao anatin'izay le hoe supernaturel tontolon'ny fanamasina batisan'ny fanamasina zay de hivavaka ao anao marina aminao le tenin'andriamanitra manao hoe amin'ny any farano izy andriamanitra anao andatsaka ny fanako amin'ny nofo rehetrarehetra na lana vavy na zatovy lana zatovy vavy na layantitra na tanora de mandray ny fanay masina avokoa ho azavaina amitsika zany le hoe batisan'ny fanay masina afo teny amin'ny teny tsy fantatra fanomezam-pasoavana azavaina aminao zany tontolon'ny fahagagany zany tokony ho hita zany pasteur Alvarez ary tokony iainan'ny mpino zany am'izao vaninandro farany zao ny olona am'izao mantsy sahirana ara-bola ny akamaroan'ny olona ny akamaroan'ny olona marary de mila fanasitranana ny akamaroan'ny olona reraka de mila fampahirezana ary ny akamaroan'ny olona de miainao anatin'ny trosa satria le sandam-bola malagasy tena miaina le sandam-bola de lasa tsy misy valeur zany le vola malagasy pasteur de eritreretinao hoe efa mahatratra 4 zao ny euro anankiray ny dollar anankiray efa mahatratra 17,500 de le vola gasy zany miamtotongana ny lanjan'le vola ny karamana efa tsy miakatra dikan'izay misy ady-saina mikika eo anatin'le olona ay zaro no amenonana io tsy maintsy mila hery surnaturel ianao tsy maintsy mila ny fanay masina ianao anampy anao tsy maintsy mila fahagagany ianao mba hitahin'andriamanitra amin'ny fiainanao tsy maintsy mila miracle tsy maintsy mila ny fanay masina hoe inona no atao pasteur zany no anetanako anao alady ho avy zao amin'ny 10 ora maraina etsy amin'ny lay 3 frère andrefa nambojanary zay fotoana lehibe zay ianarantsika satria fanandrify am'ty lesy tely izy am'ty resaka andraraona sy andry afy tya de mba manetana an'izay mihitsy satria ao anatin'ny folo alady no anatanterantsika an'izay pasteur Alvarez marina tokoa zany pasteur ny paracleto de ny fanay masina no manoratsika mitadika atsika amin'ny marina rehetra mampalahelo pasteur de zao misy olona zany miresaka mifanay masina de aty am-piangonany any fa rehefa ny an-trano izy tsy miresaka mifanay masina tsy mihaino ny fanay masina tsy mareny feon'ny fanay masina zay afaka hitarika anao le mpanolotsaina mpitarika marina tsy mety diso tsy mety manao erreur zany andriamanitra zany fanay masina zany pasteur tsy manao erreur mihitsy na kely azy fa rehefa milona ao anatin'ny fanay masina ianao mihaino ny fanay masina ianao mankatozy zay lazay mifanay masina ianao ninona zavatra mitranga eo no mbadiko zavatra mitranga io de fahasoavana foana la ohatra ny ratsy ara zany le fiseon'le zavatra mbadiky le zavatra mitranga de misy fahasoavana foana ohatra pasteur afarapara moa zany de vavako zany tenako rehefa na jesosy zany hoe fidy ny 12 pasteur nila ny fitarihan'ny fanay masina mivavaka izy nandritry ny alina nangataka ny fitarihan'ny fanay masina ny amin'ny fanay masina hoe inona izy tompony olona hovidiko 12 ary anisan'ny fidina tao jodasy sa jesosy ny fidy any jodasy satria zay fitarihan'ny fanay masina satria tsisy olombelona eto ambonin'ny tany na de ray azy ho sahamadika an jesosy amin'ny vola 3 afa tsy jodasy rery any de sa andriamanitra ny fidy any jodasy hoe raha tsy hovidiko tsy jodasy ty tsy tateraka ny faminaniana hoe atao anatin'ny baiboly hoe jodasy no afaka nolotra an jesosy ho amin'ny mpamono azy tamin'izany fotoana zany araka ny teninao moa hoe tsy ny olona namono an jesosy fa jesosy nanolo tena tsy tateraka zay fikasan'andriamanitra sy planin'andriamanitra zay raha tsy teo jodasy fa tao mbadiky ny famadian'ny jodasy any jesosy nefany na de rasy raha fidiantsika azy tamin'ny voalohany hoe jodasy raha de navitany vadika fa mbadiky le famadiana ny jodasy any jesosy any raha tsy maty jesosy tsy voavonjy ny tenako hoe sotra jodasy any amin'ny lafiny ray fa raha tsy nivadika tamin'ny jesosy jodasy hoe namanazy tsy voavonjy ny tenanay satria jodasy de na de tsisy olona afaka hivarotra an jesosy zany zay le planin'andriamanitra mifanay masina mihitsy mitarika an jesosy hoe jodasy fidina fa ino afaka maty anao afaka monanao ndray andro any de tahaka zay ny olona manana fitarihan'ny fanay masina pasteur ohatra misy problème zay ny fiainandreo aona ty problème ty fa mbadiky problème io misy fahasoavana be de be miandry anao satria fanay masina no mahita ny eo ambadiky ny problème mahita ny eo ambadiky ny olana am'izao fotoana zao izay ny antony tsy maintsy anarahantsika ny fitarihan'ny fanay masina zay tsy maintsy hifikirantsika amin'andriamanitra de vavakantsika pasteur am'izao fotoana zao jesosy misaotra anao zay satria zava-dehibe anay tokoa ny fampianarana zay nomenao anay tamin'ny zanak'Israely tany efitra tamin'izany fotoana zany dia
nomenao ny andry afo izy ny alina ny andraona amin'ny atoandro a zay mitarika azy amin'ny lalana tokony alehany ary tsy mety ho diso a tsy mety nanao erreur anao nanao erreur anao na de kely aza tompo fa dia marina mandrakariva mahagaga mahavarina zava-dehibe sy takatry ny saina ny fomba nitarianao zanak'Israely satria de sady nakatoanao zanak'Israely a nanaraka anao ny zavatra nisy de zao tompo natahotra ny fahavalo niororo ny fahavalo ary na de zavatra niveriny fahavalo fanety aza de eto ambadika zay de nandresy foana ny zanak'Israely nandresy foana ny zanak'Israely a diso fanantenana ny fahavalo a verevitra ny fahavalo a resy ny fahavalo a fa ny zanak'Israely kosa nandresy a tafavoaka ny joro vavolombelona nahita ny voninahitr'Andriamanitra satria teo ny fanahy masina teo ny andraona teo ny andriafo tompo amin'izao fotoana zao de zao mangataka aminao zay a mba hiaino ny fanahy masina andray ny tolosaina avy any amin'ny fanahy masina anaiky ny fitarena avy amin'ny fanahy masina ho tahinany tsirairay avy a amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Eny tompoko zay no fotoanantsika aza donona zany a amin'ity alahady ity a manomboka amin'ny 10 ora maraina etsy amin'ny les 3 frères andray fanambojanahary a iresantsika mahakasika an'io resaka andrahoana sy andry afo a tsy inona moa sary asehon'izy io fa ny fanahy masin'Andriamanitra zay hitarika atsika iresantsika ny batisa ny fanahy masina sy ny afo a iresantsika momba ny fanomezam-pahasoavana sy ny maro samihafa ao anatin'ny tontolo ny fanahy masina izy io mandritra ny 10 alahady be izao ny tompo hitantsika mahereza indrindra tompoko veloma tompo